Ok, miala tsiny indrindra tompoko satria misy eo amin'ny lafiny teknika mafana be aty amin'ny tany misy anako aty de tsy de vita tsy haiko inona mahatonga an'le caméra tapaka ho azy naveriko am'lohany izy fa mieritreritra angamba hoe mety tsy ho tapaka tsony izy amin'izay fotoana zay miala tsiny indrindra tompoko hiaraka aminareo androany iresadresaka aminareo momba ny mitovitovy amin'ny école sapatatsika amin'ity androany ity ao anatin'ny hoe le tanàna lehibe misy vahoaka maro ao anatin'ny tanàna lehibe io zay ny mahatonga anahako nametraka ny lohateny hoe ny anjarako ho anao iraka aho fa tsy mpaminany. Chers amis, bonjour à tous. Je vais faire quelque chose en malgache aujourd'hui par rapport à mes compatriotes parce que j'ai quelque chose à dire. Donc je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de secret, il n'y en a pas de secret. Juste, j'ai envie de faire quelque chose en malgache aujourd'hui, donc je suis vraiment désolé. Mais ne vous inquiétez pas, juste aujourd'hui seulement que je vais faire ça. Ok. Yaraka aminao alohany an'botsika anazy angamba dia andaontsika hiaraka hivavaka satria ilaina no mivavaka rehefa miresaka momba an'Andriamanitra. Mangataka amin'ny herinao lehibe indrindra zay Jehovah Andriamanitra masina sy tsara indrindra mba hitondra sy hitatana anay amin'ity hevitra anankiray ity ahafahanay mizara sy mifanampy amin'izao andro farany zao apetraka eo am-pelantanana Mandrakarivo zany mangataka ny herinao manokana zay mba hanampy anay tsirairay anay avy mba mery tanjaka ho anay ary anaja anao sy ame voninahitra anao omeo anay ny herin'ny fanahinao apuy zay mba ho feno ny fanahy masina avy any aminao ary apetraka eo am-pelantanan'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra tompoko ao ary sika. Ny zavatra tiako resahana aminao androany dia ny fototra ara-baiboly iorenan'ny hiraka atao amin'ny kolontsaina samihafa. Inona no andinin'ny voalohany indrindra? Inona no andinin'ny voalohany indrindra tonga ao an-tsainao amin'ny mahampanaradia an'i Jesosy anao rehefa miresaka momba ny hiraka na ny fanatratrarana an'izao tontolo izao eo amin'ny misy anao eo. Mino fa ny zavatra nolazain'i Jesosy talohany nandaozany an'ity tontolo iainantsika ity no zavatra sainao amin'izao fotoana zao. Araka ny voalazan'ny Baiboly ao amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 20 zay manao hoe komandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiny anareo ary indro izao Jesosy io momba anareo mandrakariva ary ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Eny ary tompoko. Alohan'ny anombohako anazy angamba dia tsara mba hiresadresahako aminao satria misy an'ilay namako ao Lac Saint-Jean aty Québec aty izay maty indray le izy le ty de connexion de qu'on veut vérifier le réseau, c'est dingue quoi. C'est dingue. Le réseau il marche. Pourquoi il s'éteint? Les tiens. C'était dit que l'autre les avoir mis bon. Pourquoi il marche pas? J'aime pas ça. Mais il est là, il marche. Ma femme a d'autres liens, Fatsan. Ok. Donc ce qu'on va faire, tu m'as mis les courants en fait. Ok. Ah, c'est vraiment délire. Mais à la tine, tapaka de timandé, de tapaka timandé. Alouane n'ambour qu'on a zengaba de Michel les namok saya wa Lac Saint-Jean, à Québec, à Canada. Laïka catholique kelis. Ta 12 ny anarany tsisy mahafantatra azy nareo manana initiative tsara anisan'ny nanao ny zavatra niaraka tamin'ny silamo izy tsara le initiative za tsy miteny mihitsy hoe ratsy tsara le initiative fa rehefa za tsy manenjika fa ny zavatra teneniko fotsiny hoe atsika kristianina zay ve ny tena zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika satria io texte io dia io ny teneniny mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia nitoizana mandra-piveriny amin'ny fotoana fanondroany Ray fa tsy hanao za tsy miteny hoe ratsy ny débat fa tsy hanao débat ohatran'ireny mila mampiseho ve ianao hoe tsy maintsy
maintsy miteny hoe non diso ianao sy ny karazany non tsy zany le izy saina tsara izy mahafinaritra mihaino anazy nafinaritra fa saingy kosa zany tiako fantatra tiako tenenina fotsiny betsaka ny zavatra azo porofona fa mila mangataka amin'ny fanahy masina rehefa manao zavatra ouais il est dit tsy tatiko ty zavatra ty tsy matin'ny caméra ako ok ok je vais changer de caméra une fois pour toutes ok à tout à l'heure